Ndao hijery lohateny anankiray tsika izay anisan'ny lohateny lehibe ao anatin'ny baiboly dia lohatenitsika amin'ity androany dia ny tetikadiny devoly amotena ny fiangonan'Andriamanitra. Tsika izao no atao hoe fiangonan'Andriamanitra. Ianao ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny devoly dia manana hevitra sy tetikady hoentina hanembana ampotena ny fiangonan'Andriamanitra. Ary izany no lohateny izay hoentsika androany. Ndao aloha jerentsika ireto tenin'Andriamanitra ireto. Ao amin'ny obolana toko voalohany 17:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fahavelarim-poana tokoa ny fandrika raha hita amin'ny vorona izany. Amin'ny Korintena faharoa toko faharoa 1:20. Toko faharoa 1:20. Tonga antsika zanak'Andriamanitra mba ho tahaka ny voromailala. Mora tahaka ny voromailala. Mora kanefa tsy voasambotra ny voromailala. Mba ho tahaka menarana, hendry, tsy taitra fa sarotra ho anao ny anambotra menarana izany. Dikan'izany mba hatonga antsika ho mailo. Alleluia. Rehefa fantatry ny tena anisan'ny zava-dehibe rehefa anafika any amin'ny miaramila dia ny ahafantarana ny momba ny fahavalo. Ohatra hoe firy ny effectif amin'ny miaramilany, inona avy ny fitaovam-piadiana ampiasainy ao, ahoana ny efa fomba fiadiny ny ato tamin'ny anina. Dia raha marina izy, raha azo aiza hoe ahoana no fomba ny hafehiny atsika, dia tena zava-dehibe ary mitondra fandresena izany. Ty toriteny androany ity dia tsy hoe fampitahorana fa fampahafantarana anao ny fomba fiadiny devoly amelezana atsika, dia atonga atsika zany alala ny zava-misy amin'ny fiainantsika hoe devoly ty, hevitra avy amin'ny devoly zany, feon'ny devoly zany, fomba fiadin'ny devoly zany, dia ho mailo avy hatranytsika. Ka teny tsia na tonga dia hanohitra avy hatrany, ary dia izao tsorava mandrakizay tsika, tsopotika mandrakizay ianao, ho tafajoro mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra ianao. Amaina mafy dia asandratra ny tanana. Alleluia. Ny tena voalohany indrindra aloha dia ny mpiandry aloha ny tadiavin'ny devoly asiana. Io aloha ny voalohany. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra Mateo 5:20. Toko 5:20. Andininy 1:30. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafitonony ny amiko ny ho alina. Ho anay, tsy mba nanao alim-bavaka ho anay. Dia mipetraka amin'ny fipetrahan'ny Arona sy Miriam izy, izay nametsiny a Mosesy, ka lozany nahazo azy ireo.
fa hoy ny apôstôly Paoly, zay koa anie dia mba te hitondra tena tsara, mba te hiaina amin'ny fahamasinana, mba te hitondra tena amin'ny fahamarinana, ary mba te hitondra tena amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Noho izany dia mivavao anay. Anao fa mainona ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Asiako mpiandry. Any zany mitetika adiny devolo voalohany. Fa rehefa zahay mivoa dia rava ho azy. Misy zavatra nampianaranay. Ireto zavatra reto no tena amelezany devoly ny mpanompon'Andriamanitra. Dia ilay atao hoe trois vies. Ve anankitelo. Ve voalohany dia vehivavy. Ve faharoa dia vola. Ary ve fahatelo dia voninahitra. Efa renareo zany fa averina indray. Engane mba tsy ho lasany, tsy ho azon'ireo ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'i Jesosy mamonjy. Alleluia. Tsy hoe ho an'reto mpanompon'Andriamanitra eto ihany no hitoriako an'izany. Raha ho an'reto ihany dia nakena amin'ny chapelle zay dia izay nitoriana. Fa mino aho fa manana relève zay, manana mpisolo zay aoriana kely. Ary tsy olona hafa avy any ivelany, fa reo tanora be da be ato amin'i Jesosy mamonjy. Dia ho lasa solonay satria fandimbiasana ny toerana. Zay tsy maintsy ho anty. Ary rehefa anty zay tsy dongo toerana, fa tsy maintsy homena ny tanora indray. Ka noho izany dia ampianarina izany mba ho fantatra ireo relève, ireo tanora fa izy no hitondra ny asan'Andriamanitra ity indray. Izy no pastera indray. Izy no laika mitondra fivoriana indray. Dia ho fantany fa anisany tetikadiny devoly dia ny vehivavy. Loza. Davida dia efa tratran'izany. Ny vehivavy nampiasain'ny devoly nandro akaiky ny tranon'ny Davida. Tena nihiraky ny devoly ampitena asan'Andriamanitra. Ary dia tsy nidiny akory na ny ritoa izy. Devoly sasany ery amin'ilay vehivavy naka azy tany an-tranony. Devoly sasany naka ny Davida atao amin'ny efitrano fandriana, nakany amin'ny terasy. Aza mba ampiasain'ny devoly any mba mpanompon'Andriamanitra. Vaoko mpanompon'Andriamanitra. Lavo tamin'ny Batseba Davida. Lavo. Ao amin'ny Samuel voalohany toko faraky ambin'ny folo, andininy fito ambin'ny folo, roa ambin'ny folo. Manomboka amin'ny andininy raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo zany. Dia hitantsika tsara rehefa ny an-tranontsika mamaky fa ino tsara. Fa rehefa lavo Davida, io Joaba nefa nandena nafika, fa loza, fa resy ny miaramila zay netony Joaba. Ary nafatezana miaramila ny Davida. Inona no antony? Hatramin'izay nandresy foana, hatramin'izay naomby foana, fa tamin'ity dia resy ny fahavara. Satria asiako ny mpiandry dia niakany indry. Ary havana mivavao amin'ny mpiandry io ny rehetra. Mba tsy ho lavo ny fitsangatsangana, mba tsy ho lavo ny fahavetavetana. Ary mpiandry io ny rehetra, na no avy, na zay misy ankehitriny, dia aoka samy hitandrina ny tsara avy. Fa noho ny aminao, noho ny amin'ny mety fitsangatsangana ataonao, dia lasa kana manimba asan'Andriamanitra, manapotika manjary mitondra faharesena ao fiangonan'Andriamanitra. Aoka ianao lasa fitahiana ho an'ny asan'Andriamanitra. Fadio fahavetavetana, fadio fitsangatsangana, fadio fankararam-badin'olona, fadio manimba olona, fadio ny zany zavatra zany. Fa sao tetikadiny devoly zany. Asiako mpiandry miakany ondry. Tsy mitovy mihitsy ny mpino sy ny mpanompon'Andriamanitra. Samy hafa. Raha misy nampianaranay fa ino dia hoe raha devoly ray manenjika mpino dia devoly roapolo manenjika mpanompon'Andriamanitra. Ary ny andavony azy voalohany dia any amin'ny fitsangatsangana hamotena ny fiangonan'Andriamanitra. Ka raha sendra devoly manenjika ianao andray andro any, andavanao fitsangatsangana,
de efa renao ty toryteny ty fa devoly zany de sahi milazay tsiry satana samy miteny hoe tsiry satana ta version tana razavady tsiry satana tsy sombako ny fiangonana Jesosy mamonjy mafy be tsy hovato misakana ny asan'Andriamanitra aho ta version ndray ny tananareo ataovy fitahina Jesosy ao amaina mafy be zay le ve voalohany zay asiko mpianty de hiaka ny ondry ny ve faharoa ndray dia inona ohatra ny ato foana na mihira zany de ohatra ny ato foana ny tena reko saotranareo ato aloha fa mahafinaritra be nareo ve faharoa inona vola tena loza fa zany ny zava-misy ankehitriny manao zay azahoana vola de vaketsika ny ten'Andriamanitra ny vola mifototry ny ratsy rehetra mena miravoravo io ary io anisan'ny ny anankiray arangarangany ty voly andavoana olona be dia be ka manjary mandanga ilay mpanompon'Andriamanitra mandanga ilay sekoly biblika mandanga ilay evanjelista mba azahoana vola tafidy tany amin'ny tosan'olona izy ka mpitory teny nefa boka ny tosan'olona teto frère Daouda seur Daouda nandritra ny ray vola mahery dia nitory momba ny tosa fotsiny ary dia nolazainy frère Daouda teto fa ny sekoly biblika rehetra zay anarany olona tosa ahorony bakasiny mody mafy zany fa satria fondateur izy mpanorona izy zaka atsika izy no nyteny an'izany mariny zany aza manaiko voafahatao anatin'ny vola ianao ka ananan'olona tosare anatosare ananan'olona tosare teny feona teo zay aleo za andeha ho amin'ny fena université indray aleo tsika ifindra ho any tamatavina aleo tsika ifindra dia rany any keo anao ry mpanompon'Andriamanitra tetikady ny devoly zany dia hoy ny ten'Andriamanitra mianiana am'izay anananareo fa zao mivolazany ten'Andriamanitra sa tsy andao anao na foy anao akory amen na dia amen be da be ny olona tratrany zany asioko mpiandry hiaka ny ondry rehefa vo ny mpiandry rehefa izaiza mandanga izaiza mangalatra tsy manao zavatra hafa ohatra vidy briky izy anaovana fiangonana miady varotra amin'ny briky izy ihany fitopolo fa rehefa tonga any amin'ny trésorieny atao 20 raha izy zay zatratrany zany inandray moa notoriana eny ambony pilipitra ny amin'ny lainga ny vavao anay vefatelo inona lay vefatelo voninahitra mialatsiny fa tsy ho an'irety aminy etoriko fa ho antsika rehetra mbola betsaka aminareo mbola hitondra asan'Andriamanitra aoriana kely ho lasa mpanompon'Andriamanitra dia aza tiny zao vefatelo zao teny voninahitra engane mba tsisy ola matimatim-boninahitra mba tsisy mpanompon'Andriamanitra miseho zavatra misaozao fa zay manety tena dia sandratr'Andriamanitra engane mba tsisy anambany ny hafa fa nao ny hafa mihoatra no tena tsirairay hafa alleloia voninahitra misy karazana mpanompon'Andriamanitra am'izao zao navitan'izao zany nanao an'io trano zany ohatran'izao fa nananatra mpanompon'Andriamanitra tamin'izany rehefa mba miteny ady atao ve zahay ianao ne manana mivadinao mpiara-miasa aminao ianao koa tsy nandray manana rahalahy mpiara-miasa aminao aza mba miteny izao fa atao ve zahay alleloia ary mbola pivo izy hoe no fanampian'Andriamanitra
fa tsy hoe de za de nitady sponsor de na simafolo isika de le rahalahy namanao io zany a midika zany le rahalahy namanao io zany petraka fotsiny a ohatran'le niombo mijery televizion reny fa enao ihany zay zao a de nandeha nakary aho a de nakary koa aho a de nanao an'izao mivoninahitra ny namanao de manetretena teneno hoe izahay. Alleloia. Fanisany anankiray voninahitra ary aleo ho atsipy any amin'ny Jesosy foana. Misy hiratsika anankiray milaza hoe aoka Jesosy no hita sy re amin'izay rehetra atao. Aoka tsy ianao fa aoka Jesosy no hita. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray tany amin'ny faritra Betafo any amin'ilay atao hoe Farimena. Toerana anaovanay stasy tamin'ny fotoan'andro a izany Farimena izany. Natao hoe Rakotsandra Daniel, men'ny olona anarany hoe Tatato Rakotsandra Daniel, pasteur izy io. Dia tena nampiasain'Andriamanitra tokoa izy. Nampiasain'Andriamanitra, nanasitrana marary, mitory teny. Ary izy nefa nitenenan'Andriamanitra ny ray ihany. Raha mivory be da be ohatran'izao ny olona ka niteny hoe olona roa fotsiny ihany eto ny olona zay tena olon'Andriamanitra mitady an'Andriamanitra. Sisan'izay zavatra hafa ny andehanany eto. Ka nahatonga ny olona rehetra ny bebaka izany. Taty aoriana dia anatinazy tolo ny olona. Hiazakazaka tamin'ny tolo ny olona. Satria nanasitrany nanao fahagagana namoaka devoly izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Rakotsandra Daniel, pasteur Rakotsandra Daniel, zao a tsy maintsy esoly ianao, ho faty ianao, ilazao ny olona fa ho faty ianao. Fa ino? Fa ahoana? Zany hoe mbola tanora, zany hoe mbola tsy retirety, ho faty ianao. Satria nahoana? Tsy zatsolo no hita amin'izao fotoana izao, fa ianao indray no hita. Ianao indray no hita fa tsy zatsolo. Ianao no ataon'ny olona, ianao no eritreretin'ny olona fa Andriamanitra kely, fa tsy zatsolo no ataon'ny olona. Izay rehetra manatinao tsy no ny amiko tsony, fa ianao. Noho izany, maty ianao, ho faty ianao. Taorianan'izay a, maty tokoa izy. Da hoe tsy tiany Jesosy mihitsy zany izy ho tako ny zany. Fa aoka Jesosy foana no hita. Alleluia! Terao Jesosy. Mahavita construction anao, mahavita extension anao, aoka Jesosy foana no hita. Mahavita vady bengoana anao, aoka Jesosy foana no hita. Asa misandratra alohan'i Jesosy. Mety aminareo ve izany fampianarana tsotsotra izany? Mivavao amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba tsy hisy rere, na hisy avinavina, na hisy izao zavatra, na hisy izao. Fa nety tena ny tsirairay avy. Satria rehefa manety tena ny mpanompon'Andriamanitra dia miasa Andriamanitra. Ary ho asandra Andriamanitra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Amen na dia amen. Fa tsy izany. Tany amin'ny hôpitaly azao. Dia rehefa mivavaka amin'ny marary dia nitsangana daholo marary rehetra dia sitrana daholo izy rehetra tao. Za faravaratsy natao izahay. Meo voninahitra amin'ny vadinao. Meo voninahitra amin'ny mpiara-miasa aminao. Ho asandra Andriamanitra tany an-trany ianao. Manaiky an'izany ve ianareo? Dia rao Jesosy. Toa ve mila mivavaka ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Asiko mpiary dia miaka ny ondry. Reo telo reo no amelezany devoly mpanompon'Andriamanitra. Ary simba be da be ny asan'Andriamanitra, simba podika. Ary ilay mpanompon'Andriamanitra koa dia podika no fijangajangana, no fitiavam-bola, no ny fitiavana voninahitra, no frery ihany, podika sy rava. Raha lasana bavy eo, raha mivavaka ho anay nareo, tsy ho tratrany izany zahay.
hialamaina ny devoly, tsy avitinidina ny devoly, sy dina rehetra zay voaforona melezany devoly, tsisy o ambinina zany, ary tafavoaka zay, ary toy ny fampiasana Andriamanitra anay, zay manira zany dia mitsangana daholo dia manao amay. Tompo aza velo re ao amenetsanenawe satria tsy mahay mandeha irery fa iana mandrakirako taversany tananareo ianao mpamonjy ahy. Halleluja. Zady fialovako ary fanaterako ianao Jesosy hoavaka ty amainina mastoerantsika rehetra. Halleluja. Koa ny fomba fiatiny devoly anankiray amotena amin'ny fiangonana, atao zay ahatonga ampino tsy mahavavaka itsony, zay ahatonga anao tsy hivavaka itsony, tsy aina ampiainam-bavaka, ametaka ny alim-bavaka, ametaka ny fifadikana. Nao vaketrika amin'ny bokin'ny Daniela fa anisany anankiray tetikadiny devoly amelezany Daniela zanak'Andriamanitra izany. Daniela 9 andininy 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mpitondra rehetra amin'ny fanjakana, ny gouverneur, ny solompanjaka, ny mpanolotsaina, ny kapiteny dia mifanara-kevitra fanao lalàna avy amin'ny mpanjaka sy didy entitra fa nazovina anao fangatana ato anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'olona afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka dia atsipy ao an-davaka ny leona ao anatin'ny 30 andro. Hainao tsara azafady. Dia natao zay ahatonga ny Daniela tsy hivavaka intsony, ray volana fantitry ny devoly mantsy, fa raha ao anatin'ny ray volana tsy mivavaka intsony dia ena ny ena ny fiarovanaandriamanitra, ka ho tafalatsaka amin'ny fakapanahy, ho tafalatsaka amin'ny fangatsiam-po, ary mety ho lasa zadratsy dia itoy ray volana dia lasa mifarany heritaona, satria toa tsy maninona ihany zany ray volana tsy mivavaka izany. Tetikadiny devoly amin'izao fotoana izao mba mpitena amin'ny fiangonana, dia mpitenao anatin'ny fiangonana ny vavaka sy ny fiainam-bavaka. Atoranao zany androany ka rehefa tsy avelan'ny devoly, rehefa ohatra ka misy fanamina aza mivavaka, devoly zay, asa mamonjy fotoam-bavaka ny devoly zay, asa mifadiana devoly zay, mandehana amin'izao devoly zany. Tetikadiny devoly. Daniela dia fandirika fa lehilahy mpivavaka. Lehilahy ahoana hoe sady tia vavaka. Daniela navitan'izany hoe mivavaka sy mifadianana 2 andro. Daniela mahavitan'izany hoe mivavaka 3 isan'andro, 3 isan'andro hoe maray, atoandro, hariva. Ary tsy vitan'izay vavaka tsotra fa tena manandrifa ny varavarakely dia manandrifa ny jery hoe manandratra tanana, vavaka ny aina. Aza mivavaka Daniela zany nahita ny fandresena, sa mivavaka Daniela zany no nahatonga azy ny sandratra, sa mivavaka Daniela zany nahatonga azy ho lehilahy malala n'Andriamanitra. Raha mbola mitohy vavaka anao dia andesa tany an-tany, ary ho malala n'Andriamanitra tany an-tany. Raha mbola mitohy vavaka ianao dia ambinina sy hotahina tany an-tany, zay teo tahina Andriamanitra tsangany tanana. Tsy miankina amin'ny fitony rapi-panjakana, averiko foana zany na misy tsy tia izy. Ny antsika zanak'Andriamanitra zany
tsy mba miankina fitondram-panjakana eto amboniny tamy mihitsy mahatavavoaka atsika sy ny tsy mahatavavoaka atsika fa mifanjakatsika diaviany any olona zahatra mba hitany a Daniela intelo isan'andro mivavaka eo am-baravarakely satria izay ny lalàna de hozy zay io no amelezantsika azy nakany amin'ny mpanjaka ry zeo ory mpanjako eno tsara zavady ory mpanjako zao a mba tena amaripotra tsara ny fitondranao a mba tonga anao tian'ny olona ianao koa moa manam-bola ianao koa mana ny ampy a ao anatin'ny ray volana de aleo tsy misy mivavaka na am'zanahary na am'zanahary izy na amin'Andriamanitra na amin'Andriamanitra tsy misy mahazo mangataka fa zao ory mpanjako aleo zay manana olana rehetra de makaty aminao daholy tena milaza aminao zay mpanjaka tena mitombona tsara lasa Andriamanitra kely mihitsy anao na inana tsy fampiana aminazy tsy makaty aminao daholy izy ary zao ry mpanjaka rehefa nanaiky ny mpanjaka de zao ry mpanjako zao no ataotsika aleo asiralana mihitsy hoe zay mantika an'izany atsipany anatin'ny lavaka ny liona hoany lionany okeo izy mpanjaka d'accord zao tena mety zany vao fitaka amin'ny mpanjaka kanefa nitetika adiny devoly dia nimba fiaina mbavaka tanina ry havana de daviny devoly potena fiaina mbavaka ao ary misy izay farava tsy mivavaka tsony alohany atory tsy mifampianina tsony heritaona tsy mivavaka tsony ny fomaraina tsy mamonjy fotoam-bavaka tsony hevitry ny devoly zany androany de ampahafantariko anao amenarany Jesosy fa devoly zany andao ndray tsika hivavaka andao tsika hifady any andao ndray anao alim-bavaka amaina mafy be zany atao miara-maina ny devoly androany tetiky ny devoly animbana ny fiangonan'Andriamanitra isaoran'Andriamanitra fa Daniela de mahatsikaritra fa avy amin'ny devoly zany eo am-baravarakely ny andrandra'Andriamanitra maraina ny hariva ny atoandro raha bitsiko eo am-baravarakely raha afaka bitsiko eo am-baravarakely hita fa misy olona tsikilikilo azy ery ambany ery izy io alefo sary izy io fa mbola manoratanana avilonareo tsy te mony sasany tamin'ny maraina ndao rariva ndray fa mbola miverina iny tonga koa ny ariva io rahantsika mahita fa io fa mbola manaratary io fa mbola mivavaka aza tsahatra mivavaka aina manao mivavaka peroany Jesosy mamonjy mivavaka fandresenao atsika mivavaka manao famainina zay manaiky an'izany zao lasay ny pasteur Jacoba taminay tamin'ny fianaratsony nanantona teodolony ankezy biblika samy miteny mametraka fanontaniana azafady pasteur raha misy ohatran'izao de inona ny atao toy zao atao raha misy ohatran'izao de inona ny atao zao atao zy raha misy ohatran'izao ndray de inona ny atao de misesisesy loatra le fanontaniana de hozy izy mifarany zao raiky izy lazaina aminareo favaka ihany tena vahaolana amin'ny zavatra rehetra de manambara aminao koa androany fa raha mivavaka anao de hotahina Andriamanitra raha mivavaka anao de omena Andriamanitra hery raha mivavaka anao de andresy toy mivavaka Daniela lasa ny mpangatany mpanjaka reo olona reo zavatra nisy nalefa tany andavaky ny leona izy fa isaoran'Andriamanitra miaro azy tany andavaky ny leona tany Andriamanitra asa matahotra tsy hoe hofaty koa anao raha mamonjy fotoam-bavaka tsy hoe perte koa anao raha mamonjy fivadikana tsy hoe arary anao koa raha mamonjy alim-bavaka fa milaza aminao arofan'Andriamanitra foana ny tenanao ny fanahinao fiainanao rehetra arofan'Andriamanitra ary miasa n'Andriamanitra androsa tsaratsara noho ianao raha lasanabavy eo ataovy zava-dehibe ny vavaka asa manankinefy petsy ny devoly fahavalo ratsy kapitsatra anao tsy vavaka mitohiza mivavaka tanatra zay le Jesosy mamonjy fatelo fomba amote ny devoly ny asan'Andriamanitra de sao ampidira ny devoly fahotana ao amin'ny
zanak'Andriamanitra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Dedikadiny ty volo fahatelo zany. Apokalipsy 2:4-5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. 2:4-5. Kanefa mananjavatra vitsy anoerana anao aho, satria misy ao aminao izay mitana fotom-pampianaran'ny Balama, ilay nampianatra amin'ny Balaka, anisy fahatafotoinana eo amin'ny zanak'Israely, ina zavatra naterina tamin'ny sampy sy anao favetavetana. Mitana ny misy ao aminao izay mbola mitana ny fotom-pampianaran'ny Balama, dia mpianatra amin'ny Balaka. Eno tsara. Nisy fotoana Balama mpanjaka Moaba, Balaka azafady, dia napotika ny Israely. Aty jerena azafady tomoko. Dia napotika ny fiangonan'Andriamanitra. Dia ambabo ny fiangonan'Andriamanitra. Dia niteny tamin'ny Balaka izy hoe mba hozony rangahy reo olon'ireo ho anahy, satria zay hozonao dia voazona, zay tsofinao rano dia voata. Ahoana ny fomba andrekinetsika an'ireo fa matanjaka ny olo zareo, mahery olo zareo, ranomasina mena, ony Jordana, fahavalo marobe, rava daholo. Ahoana no amelesana azy? Ahoana no amelesana azy? Tsy todry zay hozy izy Balaka, tsy todry. Tsika ne tsy todry ny devoly e. Amen. Tsy resy ny devoly zany te Jesosy mamonjy ty. Eto amin'ity vatolamy ty no anorenako ny fiangonana ka navavady ny fiainatsika izany tsisy maharesy azy. Ary matahotra tsika ny devoly, mitady ny fomba rehetra andravana samotena tsika, fa milaza tsy potika ty, tsy rava ty, ary tsisy maharesy an'ity amin'ny anaran'i Jesosy. Satria manao amen ny zanak'Andriamanitra zay mahatsapa Jesosy mamonjy. Alleluia. Dia zay mahery io, rava ny tarehy, potika nazy ny tarehy, nanafatsava tarehy izy. Tsy Balama koa tsy nahita hevitra, sarotra ho aho zay izy manosina andra. Fa ny zavatra nataony ny fara, ampidiry fahotana ozy izy eo aminazy. Ampidirana inona moa e? Fahotana. Andefaso vehivavy Jezebely, vehivavy manao fitafinatsomotina, andefaso vehivavy hijangatsangana sy anaovany fahavetavetana, fa resy ho azy reo. Manaraka izany hitondra sakafo, hena naterina tamin'ny sampy, hena tany amin'ny famadian-draza, hena naterina tany amin'ny rakoto maditra sy raha faramalemy, hena naterina tany ray tsoarana sy hena naterina tamin'ny sampy. Dia meon'iro zareo ty atao matsiro tsara, fa resy reo. Dedikadiny devoly zany. Andefaso fijangatsangana. Tianao tsy potika ve Jesosy mamonjy? Samy mijoro amin'ny fahamasinana ny tsirairay avy. Nareo tanora dia mijoro amin'ny fahamasinana. Ny naheny eo vity zay dia mbola zay dia andeha, fa nareo no eto, nareo mbola andoha fa ny Jesosy mamonjy ty. Amen zany ry tanora, mijoro amin'ny fahamasinana tsara. Asa manaiky eto ny devoly any amin'ny fijangatsangana ianao. Amen zany tanora zazalahy. Asa manaiky atao ny devoly fitaovana hoe mandehana, andefaso Jezebely, andefaso vehivavy mianjakana, andefaso an'izao. Zay ihany ozy izy maharesy an'ireo. Satria mitandrina daholo tsika zanak'Andriamanitra, fa efitra avy amin'ny devoly zany avy amin'ny devoly zany. Ampahafantarina anao androany fa fandiky ny devoly, ampitena ny asan'Andriamanitra dia fijangatsangana. Rehefa tonga amin'ilona ny fijangatsangana, zay milaza tsia. Samy mitena izany hoe isa roa telo taovy mafy be, tsia. Taovy zao ny tanareo zavatra, tsia. Zay milaza hoe tsia. Mafy be. Zay milaza, zay milaza. Amen, mafy be zany. Izay laza tsy manoloana fijangatsangana, tsy manoloana ny hena naterina tamin'ny sampy. Atsangana zao ny tanana izay vonina laza tsia.
fa milaza amina androzy foana ty Jesosy mamonjy ty. Tsy mandeha amin'ny alalan'ny bafla, tsy mandeha amin'ny alalan'ny tranobe, tsy mandeha amin'ny alalan'ny fiangoran-tsaika, fa raha samy manamaso tena jiabijiaby. Laza amina tsy tafiditra ny devoly, miala maina ny devoly, mandroso ny asan'Andriamanitra. Manao fameana satria ny Jesosy mamonjy androso. Ary rehefa mandroso ny asan'Andriamanitra, sitrana amin'ny aretinao ianao. Tahin'Andriamanitra ny asa ataony tananao, fahan'Andriamanitra ny oranao. Amen mafy be. Raha lasana bary tetikady fahatelo zay, tetikady faefatra, fafiry, tetikady faefatra dia zao mampiditra fankalana ao anatin'ny fiangonana ny devoly. Mampiditra inona hoe fankalana. Mateo 4:20. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mateo 4:20. Ary amin'izany dia ho tafitohana amin'ny maro, hifamadika sy hifankahara. Eo amin'ny 9:17. Fa zay rehetra maharitra tamin'ny farany no vonjena. Sa ho an'ny faran'izao no lazain'i Jesosy any ampidiry ny devoly ny fankalana, hifamadika sy hifankahala ny maro. Ray aman-dreny miady amin'ny rafozany vavy, vinanto vavy miady amin'ny ray aman-dreny miady amin'ny vinantony miady amin'ny rafozany. Mpiralahy tsy mifankaty, mpianadahy tsy mifankaty, zanany vavy sy ny reny tsy mifankaty, mpiara-mivavaka tsy mifankaty, mpiara-monina tsy mifankaty, mpiara-miasa tsy mifankaty. Ampidiry ny devoly hifanafitohana sy hifankahana. Satria fantatry ny devoly fa rehefa izay ny zatra mitranga horava ny zavatra rehetra. Rehefa tsisy firaisan-tsaina tsony io rahalahy, lasa hozy ny ten'Andriamanitra hoe lasa varahina maneno sy kipantsana mikarantsana sisa. Azonareo zany varahina maneno, lasa miteniteny foana, mahay mitory-temite, mandeha foana mitory-teny, tsy varahina maneno sy fa tsy ao tsony Andriamanitra. Fa raha mifankatytsika dia atao amintsika Andriamanitra. Tiana rehefa mba hijanona atao Andriamanitra. Raha mifankatytsika dia atao Andriamanitra. Dia jereo ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 3:100. Raha tsy diso sao voalaza ny ten'Andriamanitra. Tsara raha ny rahalahy, raha mpiralahy no mahay miara-monina. Tahaka ny Tiloilo ao amin'ny Somotrarona izany, tahaka ny Ando any Hermona izany. Ary amin'ny farany dia didiny Jehova ao ny fitahina. Amen. 130:100. Alleluia. Rehefa mahay miara-monina, mahay mifankaty ny mpivady, ny mpiara-miasa, dia didiny Jehova ao amin'ny fitahina. Tonga ao tokantranonao amin'ny fitahina, tonga ao amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny fitahina. Fa rehefa ao misy ady lahy, korotana, ao no hidirany devoly, mafanditaka, fanipako atao amin'ny valalakarona, dia miala Andriamanitra, tsy ao Andriamanitra, simba ny asan'Andriamanitra. Titsika tsy ho simba ve ny asan'Andriamanitra. Andao hifankaty isika. Raiso ny tanany eo akaikinao dia teneny andao hifankaty isika. Zany kosa mba mety zany, andao hifankaty isika. Dia androso ny asan'Andriamanitra. Aza miankina amin'ny zavatra maro samihafa, aza miankina amin'ny zavatra hita maso. Fa zao mandehana amin'ny linara-panahy, mandehana amin'ny taim-panaraka an'Andriamanitra. Horava ny asan'ny devoly, androso Jesosy mamonjy. Ianao no mpamonjy ahy, sady fialovako, ary fanantenako. Ianao Jesosy. Alleluia. Firy zay azafady. でファフィール次でしょ
tetikady farany tia amarana azy androany aloha fa mbola be dia be ny azo reresana. Afaka mba hanao ity da biblika koa ianareo. Inona avy izay zavatra nataony devoly nanimba ny fiangonan'Andriamanitra. Tetika fahatelo dia ataony devoly izay ahatonga ampiro tsy ho tonga any am-piangonana. Heno tsara, anombana ny fiangonan'Andriamanitra, anombana sy andavoana ampiro. Ao amin'ny Hebreo 10:5-20 izao mivolaza ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 10:5-20. 10:5-20. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa ny fananara kosa maika hitanareo fa miatombotra ny andro. Aleluia. Ahoana ohatsy izy? Aza mahafoy fiarahantsika miangona tahaka ny ataony sasany. Ny sasany mantsy efa mahafoy ka isaky ny fetsy efa makany am-piangonana, isaky ny krismasy, isaky ny paka efa makany am-piangonana, mahafoy fiaraha-miangona. Na isaky alahady maraina efa makany am-piangonana. Aza mahafoy fiarahanareo miangona tahaka fanaony sasany. Engane izay rehetra miaino androany tsy anisan'ilay sasany izay mahafoy fiaraha-miangona, fa anisan'ilay sasany izay mbola te mamonjy fivoriam-bavaka. Amen, mafy zany. Satria ozy izy ao anatin'izany fivoriam-bavaka izany dia misy fifananarana. Mifananarana kosa. Nahoana? Efa kaiky ny andro, efa kaiky ny fotoana. Raha lasana bavy eo tetikadiny devoly amin'izao fotoana izao dia be dia be no zavatra ataony devoly manahiran'olona, ka lasa vitsikely ny mpamonjy fivoriana andavanandro, lasa vitsikely ny mpamonjy lahady hariva. Be dia be raha tamin'ny taloha nefa ny olona dia niazakazaka mihitsy, feno foana ny fiangonana, lahady maray, lahady hariva, talata sy ny sisa re feno. Raha lasana bavy aza manaiky ny tetikadiny devoly fa nitetika Andriamanitra mba hahatonga fiangonana mandresy dia hoe aza mahafoy ny fiarahana mivavaka. Ia zao mahatsapa hoe mahery androany maraina tsangano ny tanana zavady. Rehefa makaty am-piangonana mahery, tena marina zany. Mahery ianao. Na dia fifankahitana amin'ny rahalahy eny velana izy fampiarahana, mahery ianao. Fitambavaka maraina tonga ianao fa fahitanao an'ilay pasteur fotsiny, mahery ianao. Fifankahitana mahery, maika misy hira fiderana, misy toritena mampahery ianao. Nahoana? Satria ny devoly fahavalonao mandehandeha tahaka ny lila tanoa, mitady izay rapany. Ny devoly fahavalonao tahaka ny mena rano, ny devoly fahavalonao tahaka ny varatra latsaka very an-danitra. Teda napotika anao, andravanao, ary ny tanjony ny amafany anaranao amin'ny boky ny fiainana, ny tanjony hitondranao ny fahaverezana mandrakizay. Fa izao kosa Andriamanitra dia tianao. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny aparitra anao hatramin'ny farany. Ny tanjonay dia ny ahatonga anao any an-danitra. Raha te haritra ianao, raha te haritra hatramin'ny farany, raha te handresy ny devoly ianao, te handresy ny fakam-panahy, tongava foana mivavaka. Amen zany tongava foana ho amin'ny vavaka. Amen rahalahy. Tongava foana amin'ny vavaka. Amen ranabavy eo. Frère Daoud izay fondateur an'ity fiangonana ity no namorona an'izany voalohany. Nasiana fivoriana talata, nasiana fivoriana alakamisy, larobia any amin'ny toerana sasa, maraina sy hariva. Nahoana izany mpanompon'Andriamanitra lehibe zany, namorona zany satria fantany fa rehefa makaty am-piangonana foana saraka Andriamanitra, mandray fampahireza, mandray fananara, dia miala maina amin'ny fiainana devoly. Tianao hiala maina amin'ny fiainana avy ny devoly, aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka. Efa kely netsy dia ho avy Jesosy. Hitanao zao korotenety Madagasikara zao, efa Jesosy mihitsy ny tia-pahafantatra antsika hoe efa kaiky aho. Amen. Mila mahery foana ianao, mila matanjaka foana ny ara-pananao, mila mandresy foana ianao. Dia ao Jesosy hotahin'Andriamanitra ny ianareo rehetra. Ireo zavatra eo nitetikadiny devoly. Andaontsika androany maraina hivavaka, hiteny hoe Tompo arovy aho. Amen.
arovy aho. Alleloia. Fakitsika zany ten'Andriamanitra zany ao amin'ny Isaia 7:20. Tsika rehetra miara-mamaky. Ho arovan'Andriamanitra ny izay mpanompon'Andriamanitra ekenareo ve zany sa ahoana? Ho arovan'Andriamanitra ny anareo piro 7:20. Isaia 7:20. Alleloia. 9:7. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao Jehova no mpiario. Aleo rangamba miaraka tsika jiaby. Isa no telo. Ary izao Jehova no mpiario. Isaky ny ray nypimaso no andemako azy. Fandreo misy manimba azy na andro na alina dia hiaro azy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Hiaro anao any Andriamanitra. Zay tetikady ny devoly dia reva. Fiadiana rehetra zay voavorona meleza tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Mifandika rehetra dia efa hitatsika tsy ho voafandika anao vinana vina naiza naiza. Izao Jehova mpiaro eo. Isaky ny ray nypimaso andemako azy. Sy ianao Jesosy miaro anao nandro na alina. Favaka ho anareo koa izay mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mba tsy ho tafiditra anatin'ilay velam-pandrika ianao. Mba tsy ho potika ny fiangonana Jesosy mamonjy. Mba tsy ho lavo ianao. Mba tsy hitarapika ny jiabijiaby. Mba atoka antsika rehetra ho ary an-dady. Averintsika ilay hira 100 teo hitsangantsika. Dia samy mangataka fiarovan'Andriamanitra. Aroko anao Tompo azavela horery aho. Tantanao misandrinao satria tsy mahay mandeha irery aho. Ianao no andraikinako. Ataontsika mifotsika rehetra izany. Tsangantsika amin'izao fotoana izao. Tompo azavelo rery aho. Tantano amenesale nawe. Satria tsy mahay mandeha irery aho. Satria anao averitsika ny raha-pandehasan-drato ny tanao. Tompo azavelo rery aho. Tantano amenesale nawe. Tsy mahay mandeha irery aho. Tsy mahay mandeha irery aho. Fa ianao no andraikinako. No andraikina. Asanatsika tanatsika rehetra. Ianao no mpamonjy ahy. Halleluia. Sady fialofako ary amin'ny fanatenako. Ianao Jesosy no ariko aty. Halleluia. Halleluia. Tompo arovitsy resy aho. Tompo arovitsy horesy aho. Fihino mba tsy anjera aho Jesosy. Mba tsy anjera aho satria malama bere lalana. Fa ianao no fialofako. Ianao no mpamonjy. Samy mangataka ny fiarovan'Andriamanitra. Samy mangataka ny fiarovan'Andriamanitra. Amin'ny velam-pandrika rehetra. Amin'ny tetikady ny devoly rehetra. Andriamanitra arovo ty fiangonana Jesosy mamonjy. Arovo mpanompon'Andriamanitra rehetra.
arovopindatra ianao mpamonjy azy. Alleluia, alleluia. Jesosy fialovako ary anifaranterako ianao Jesosy toaty. Vavakytsika amin'izao fotoana izao atomboy amin'ny fisaoranan'Andriamanitra vavaka ao. Arovy ao Jesosy, arovy tsy ho lavo, arovy tsy verin-dalana, arovy amin'ireo tetika maisy ny fahavaloko, arovy tsy poteny ty avony fiangonako.